Coucou, fizana gasikara zay any mbola ato tonga so daholo ny rehetrarehetra mankasitraka manaraka fandaharantsika teny hoe atahoana manisa ilay 14e jour. Rehefa fantatry hoe 28 na 32 na 35 na 24 na 25 ny fahadimbolandry ao anatin'ny telo volany no mandinika an'izay aloha. Efa nisy vidéo tany mahakasika ny fahasan'andro eny fa tsy manina fa amerina anao alizy indray mba hatsara ny vehivavy. Ka atahoana no manisa ilay 14e jour hoe atao -14. Tsara kokoa raha ilay avy any aoriana no averin-dry izany. Ohatra raha 28 ilay fahadimbolandria dia 14 izany 28 moins 14 14. Raha 32 dia 32 moins 14. Misy ny hoe 30 dia 30 moins 14. Atao ohatr'izay manisa anazy ohatra izany. Miainga avy ato amin'ny 32 tsika dia ataontsika ny moins 14. 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19. Any amin'ny 19 izany ndry kalapiso any ny 14e jour-ndry. Io anefa misy tany le fanisan'andro 14 raha 14 ny androany dia ny roa andro mialohan'ny 14 jour sy ny roa andro ao aorian'ny 14 jour indry no mila mitandrina. Tadio tsara fa raha ohatra ka hoe miovaova foana ilay fahadimbolandry fa tsy 28 na tsy 32 fa tsy arakaraka ilay fahadimbolana dia mitandrema satria tsy maintsy ho be fo. Ambon'izay raha ohatra ka matanjaka ny ranon'aina lehilahy dia ho lasa be fo eo ihany koa ndry. Fa ny tsara torohevitra ho an'ny vehivavy miteraka aloha ianareo roa avoaka ny zanaka rehetrarehetra vita ny zaza izay fanarahanareo hoe firy zanakareo dia manao manisa izay ndry vao miezaka izany manao fanabeazanaizana na koa mampiasa kapoty ianareo anankiroa. Atahoana miazona raha ny aina raha ohatra ka hoe tsy tiana ho tafiditra any amin'ny vehivavy ilay izy afaka esorina ilay izy dia tsy alefa any elahy any anga dia efa mahafantatra hoe afaka azonina ilay izy. Ka io nefa rehefa eo ilay fientanana dia sarotsarotra avy eo ilay hoe atahoana ary manao an'ilay izy fa efa misy koa amin'izao ny vasectomie natokana ho an'ny lehilahy dia manentana anareo lehilahy izany tsy voatery hoe vehivavy foana akory no idona am-potoana hiaran'ilay tsindry azo lena fa mba hilisana ihany koa efa misy izao ilay izy dia makany amin'ny dokotera ilay manao vasectomie dia izay mba hoe tsara hoe mba anisany hoe mba mahatsara kokoa ilay izy izany mba tsy ny vehivavy foana satria matetika mantsy lisany ihany koa ny fiherinana ilay hoe lasa mangatsiaka ilay tranonjaza ka anisany ireny ilay fanabeazanaizana tsy zaka madama dia manao ilay vasectomie dia milamina tsy misy olana intsony. Ambon'izay mafana foana ihany koa ny tranonjaza. Efa misy numéro io ambony io, afaka miantso numéro an'ny dokotera ianareo io ilay numéro io dia afaka miantso anazy ianareo manontany vahaolana ny tokony atao dia milamina tsara fiarahana. Gasetraka tompoko.